Misaotra an'Andriamanitra sika riavana fatratrizao fotoana izao. Ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy tompontsika. Faly miarabantsika rehetra tonga amin'izao fandrom-pivavahana izao. Anio 30 Mai 2020 dia alahady na tokony hitondranam-bavaka ny sampana vehivavy kristianina sady fetiny ireny. No hevitra mpanjintsika anio dia zanaka mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy ny mpino araka ny Romanina 9:7-7. Mbola fifaliana ho antsika riavana ny miarahaba sy mandray an'ny pasteur Josiane Ravelson, pasteur mpiany SVK national, izay tondra ny tenin'Andriamanitra antsika eto androany. Miarahaba ihany koa ny filoha SVK national Noro Randriamaro, izay tonga mamangy antsika eto androany. Tsy adino ihany koa miarahaba ny pasteur antsika eto an-toerana Zanora Andrianandasana. Manaraka izany, miarahaba ireo renim-pianakaviana rehetra tratry ny fetin'ireny. Nirasoanareo tompoko ny tompony fombanareo tsirairay avy. Mialohan'ny hanombohana ny fotoana dia anao nirany ny SVK. Angatahana ny SVK hitsangana eky ambony.
Sotranesy vikary. Iara mitsangana sika hisaotra sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny famakiana ny salamo fahatelo amby telopolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Rehefa vita izany dia ataontsika ny hira voalohany andininy voalohany faharoa fahatelo ary ilohinan'izay dia mivavaka fionana. Tsy mipetraka isika raha tsy vita ny mivavaka fionana. Ataontsika ny famakiana ny salamo ny fiderana. Salamo fahatelo amby telopolo amin'ny anaran'ny Tompo. Mibio an'ny Tompo ianareo ny manana fa mendrika ataon'ny olona mahitsy ny fiderana. Fiderana Tompo amin'ny tango mankalazara sy amin'ny mira firam-baovao azy nitondrazy tsara ny amin'ny fifaliana fa mahitsy ny tenin'ny Tompo ary ny asa rehetra dia mahatoky avokoa. Ty famarina misy entiky ny fanampiraton'ny Tompo ny tanàna. Amen. Iray FPPM voalohany. Sotra sy mankasitraka anao izay ry Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Ianao ilay afipetraka nefa iva fijery. Ianao ilay Andriamanitra Tompo sy mpanjakanay, ilay be voninahitra, ka izany indrindra no mahatonga anay hisaotra anao. Misaotra anao izay fa mbola nomenao tombonandro ka nahatratra izao fotoana izao izay iarahanay mivavaka sy ahafahanay mitondra ny bavaka ny sampana vehivavy kristianina eto aminay. Raha hanomboka izao fanompona masina izao izay dia miarahanay amin'ny alàna fanahinao masina ka ataovy tafahoana tanteraka aminao izahay amin'ny alalan'ny teny sy ny hafatra izay horenesinay avy eo, ary tahinao izao fotoana izao mba ho voninahitra ao ny fiterahana sandratray. Amin'ny anaranao Jesosy tianay no angatahana izany. Amen. Enoy amin'ny mpanajana sy amperitreretana ny teny manambara ny tenin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ry malala, mananatra anareo aho satria vahiny sy mpivahiny anareo.
fadio ny filan'ny nofo fa miady amin'ny fanahy iny. Ho amin'izany dia aoko hanahaka an'Andriamanitra tahaka ny zanaka malala ary mandihana ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy anareo dia nanoloran'ny tenany fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho fanatitra ankasitrahana hamonjy antsika. Andiny teny isika ry havana tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika ho aoka hiaiky ny fahasoantsika ary hanaraka izao tombavaka izao mivavaka isika. Tompo Andriamanitra io masina ianao ka mankahana ny ratsy rehetra, manoloana ny sitraponao dia mahatsara mpanitsy famendrehana izay eo anatrehanao. Ndreto izahay miaiky ny fahatsonay isan'andro isan'andro izay dia mandika ny teninao masina amin'ny fomba maro samihafa rehetra, na amin'ny vavy izany, na amin'ny eritreritra izany, na eo amin'ny fiarahamonina izany, na eo amin'izay ataonay dia indraindray izay dia mampiseho ny tsy mahazanakay ianao. Tsy mikatsaka ny fiainana mandrakizay izay favariana amin'nyreka ny izao fiainana izao. Kanefa fantatray fa Andriamanitra be fitiavana ianao dia mitodika aminao izay, mifona aminao izay ny amin'izany fahatsoana rehetra ataonay eo anatrehanao izany. Tsisy afa-tsy ianao no afaka manamasina anay ary mandrafo aminay fa ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinotsinona. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanafitra anay no angatana izany. Amen. Hira fahavalo sy efajato. Raisam-pifaliana sy fanantenana ny teny familan-kely ka atolotr'Andriamanitra tsy ho antsika hiara-mitsangantsika eo am-piainona izany. Hoy ny Tompo, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana ny fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Voavelany ilokareo noho ny anaran'ny masina. Amen. Ataontsika ny hira fahadimy amby efapolo sy efajato. Jesosy mora fohy indrindra. Andininy voalohany sy fahatelo. Amen.
mametraka ny fiangonana. Izao dia tonga eo amin'ny fotoana hiainonany tenin'Andriamanitsika, ka milohan'izany dia atao ny hira fa 90 ny 2 sy 2. Miaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, endre ny fifalianay, afaka miantso, manome voninahitra ary midera ny anaranao amin'izao fotoana izao. Misaotra anao noho ny fitiavanao anay, misaotra anao noho ny famindraponao aminay, ka mbola natoy izao anay. Tonga ny fotoana hamakiana ny soratra masina sy hizaran'ny pasteur ny afatra avy aminao izahay. Mangataka ny fanahy masinao izahay mba hirotsaka ao anatin'ireo izay voatendrinao hanatanteraka izany. Ka tsy misy orenay afa-tsy ny feonao, ary ny teny izay orenesinay dia ho jiro hitaro-dalana anay, entinay ampiasaina amin'ny fiainanay isan'andro, hijoroanay vavolombelonao amin'ny fiainanay manontolo. Izany vavaka izany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, anao irery ihany ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny soratra masina izay voakitsika anio dia hitantsika ao amin'ny Deutéronomie 2:7 andininy 2:30 ka hatramin'ny 70.
Azafady tompoko. Izany dia hitantsika amin'ny Deutéronomie toko fahaefatra andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo. Dia avakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fanontaniao ange ny andro lasa izay teo alohanao hatramin'izay namoronan'Andriamanitra olombelona teto ambonin'ny tany, ary hatramin'ny faravodilanitra manodidina raha mba nisy zavatra lehibe tahaka izany, na mba efa nisy re tahaka izany. Moa efa nisy firenena nandreny feon'Andriamanitra ny teny teo amin'ny afo tahaka ny efa renao ka velona ihany. Moa efa nanandrana nandeha aka firenena ho azy amin'ny firenena hafa va Andriamanitra amin'ny fizahan-toetra sy ny famantarana sy ny fahagagana sy ny ady sy ny tanana mahery sy ny sandrona intsitra ary ny fahatahorana lehibe arak'izay rehetra nataon'i Jehovahandriamanitra reo ho anareo tany Egypta teo imasinao. Ianao no nampahitainy izany mba hahafantaranao fa Jehova no Andriamanitra, fa tsy nisy afa-tsy izy. Avy tany an-danitra no nampandrenesany ianao ny feony ananarany ianao, ary teo ambonin'ny tany no nanehoany ianao ny afony lehibe, ary ny teniny efa renao avy tao afovoan'ny afo. Ary satria tiany razanao izy ka nifidy ny zanany mandimby azy, dia izy no nitondranao nivoaka avy tany Egypta tamin'ny heriny lehibe. Androany eo anoloan'ny firenena maro izay lehibe sy mahery noho ianao, mba hampidirany ianao sy hanomezany ianao ny tany ny olovo tahaka ny amin'izao anio izao. Koa aoka ho fantatrao anio ka tsarovy eo am-ponao fa Jehova no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony izay ty amin'ny tany ambany, ka tsy misy afa-tsy izy. Dia hatandremony ny lalàny sy ny didiny izay amididieko anio mba hahitana soa ianao sy ny taranaka mandimby ianao, ary mba ho maroandro ianao any amin'ny tany izay nomeny Jehova Andriamanitra ho anao mandrakizay. Mbola ho tohisantsika ny famakiana ny soratra masina tompoko izany dia ho hitantsika ao amin'ny epistily ny soatan'ny Paoly ho an'ny Romanina toko fahavalo andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Romanina toko fahavalo andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo. Fa izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanapahan-devozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana izay antsonantsika hoe Aba, Raio. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary raha zanaka dia mpandova. Eny, sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miaritra aminy isika mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Amen. Isaorana ny tompony ny filazantsara. Azafady mbola tsy vita ny Mattio toko fahavalo amby roapolo andininy Mattio toko fahavalo amby roapolo andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Amaky ny filazantsara isika tompoko ary eo am-pitsanganana no amin'n'asika jiaby. Filazantsara
filazantsara araky ny matiotiko fahavalo-roapolo andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo amin'ny anaran'ny tompo. Ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy dia nakany Galilea ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy alehany. Ary no nahita azy izy dia niakohoka fa ny sasany nianana. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe: efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ty an-tany, koa mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Isaorana eny tompolo ny filazantsara. Petraka ny fiangonana. Mialohan'ny nontsika ny afatra dia atao ny hira fahaenina amby roapolo sy roanjato andininy voalohany ihany. Andraisanay ny afatra avy amin'ny teninao. Tafio fanetretena sy fitiavana ny mpanomponao izay anambara izany, satria sombitsombony ihany ny fahalalany. Dia mitenena Tompo fa miaino izay mpanomponao. Amen. Amin'ny fofety fifaliana sy fisaorana an'Andriamanitra ry havana no iara-manantsika rehetra mpianakavin'ny finoana eto amin'ny FPMA Marseille. Iaraba manokana ireo renim-pianakaviana nahatratra izao fetin'ny reny raika amby roapolo amby roa arivo izao, ahatsiarovana sy hitondrana mivavaka azy ireo manokana. Dia tolona ho anareo tsirairay avy malala an'Andriamanitra sady vao antso no masina ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Vao avy nankalaza ny latsahan'ny fanamasina tamin'ny andro Pentekosta isika ry havana, ary androany dia mitohy amin'ny alahadin'ny Trinité izany, ilay telo izay ray. Marina fa tsy voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany Trinité izany, fa tena ara-tsoratra masina kosa ny fiorenany. Voasoratra amin'ny Korintiana faharoa fahatelo ambin'ny folo ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray
ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. dia tao amin'ny filazantsara ny mationondrenesintsika teo dia jesosy koa no miteny hoe mandehana atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ary isika koa dia isaky ny manomboka ny fampimpivavahana ary mamarana ny fampimpivavahana dia manambara hoe amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ilay telo izay ray no manatrika no miombona amintsika sy omembo nahatra amin'ny asa fampona masina tanteramintsika. Hoy ny fanekempinoany Anatazy eny évêque tany Alexandrie tamin'ny taonjato fahaenina, ny ray, le père, dia Andriamanitra, ny zanaka dia Andriamanitra, ny fanahy masina dia Andriamanitra. Tsy midika nefa izany fa misy Andriamanitra telo, fa Andriamanitra dia iray ihany, Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina no miara-manjaka sy miara-miasa ao amin'ny fiainan'ny mpino. Koa ny tenin'Andriamanitra anorenantsika izao toriteny izao sady manamafy olona ny iray an'Andriamanitra izay telo iray, Andriamanitra iray izay ivavahantsika, dia raisina ataon'ny Romanina, asan'ny epistily ho an'ny Romanina toko fahavalo vakiana tamintsika teo, 4:7-7. Voafaritra tamin'izany fa izay tariany fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, mpandovan'Andriamanitra sy mpiray lova amin'ny Kristy, satria miara-mijaly amin'ny Kristy. Amin'ny baiboly protestanta izy dia hoe raha miara-mijaly, raha miara-mijaly amin'ny Kristy, fa amin'ny dika tenimbonana dia hoe satria mijaly amin'ny Kristy kanefa dia miombo-boninahitra aminy koa. Ao amin'ny baiboly dika tenimbonana koa ny hoe mpandovan'Andriamanitra dia ambarany hoe mpandova ny soa na mpanantenain'Andriamanitra. Hitantsika amin'izany ilay Andriamanitra ray sy Kristy zanany ary ny fanan'Andriamanitra dia miombona amin'ny fanatontosana sy ny famonjena ny mpino amin'ny ankehitriny ihany, fa amin'ny hoavy koa ilay mandrakizay, ilay lova maharitra mandrakizay. Ka hoy ny voasoratra hoe izay tariany fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Maneho miariary sady zany ry havana ny fandresena sy ny fahalebiazan'ny fahasoavana manoloana ny lalàna, satria mifanohitra amin'izay feveran'ny mpitandro sy ny mpanajany lalàna izany. Izy ireo dia milaza fa izay mahatandrina ny lalàna no tena tian'Andriamanitra, ankasitrahan'Andriamanitra toy ny zanak'Andriamanitra. Kanefa ho Jesosy Tompo izay diso amin'ny anankiray dia diso amin'izy rehetra. Ary dia amafisin'ny apôstôly Paoly ihany fa raha tariany fanahy ianareo, ny mpino izany dia tsy mba ambany lalàna. Ny lalàna mamatotra amin'ny tahotry ny fanameloana, fa ny fanahin'Andriamanitra no manafaka sy manangana ary mamonjy ny mpino amin'izany. Ny fanahin'Andriamanitra ambara eto koa ry havana dia azo lazaina fa ilay fanahy masina mankalazaintsika, ary ilay fanahin'ny fahamarinana koa araky ny teny fampanantenana nomen'ny tompon'ny mpianany, dia ilay fanahy nampanantenain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany koa. Hoy izy tamin'ny Joena, andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho, ary hoy izy tamin'ny mpaminany Ezekely, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka ahatonga anareo andeha araky ny lalako sy tandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy, ka dia ho oloko ianareo ary izaho ho Andriamanitra areo.
koa ny zanak'Andriamanitra taria ny fanahin'Andriamanitra dia mazava araka izany fa ny asany fanahiny dia zanaka no amarinina no amasinina natsangan'Andriamanitra olony ho zanany ka ny fanahiny no ampitoeriny ao anatiny. Ary dia amafisin'ny apôstôly Paoly zany amin'ny hoe tepolin'Andriamanitra satria ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatiny. Ary dia toizany hoe tepolo ny fanahy masina ka tsy tompony tenany intsony fa olom-boavidy. Izany zanak'Andriamanitra tariany fanan'Andriamanitra izany koriavana dia nandray ny ositra avy amin'Andriamanitra nasiany fanahy tompoka se ho santatra ao amin'ny Korintiana 4:2 no ahitantsika izany midika hoe ny fanahy masina no nanisy tompoka se antsika manamarina ny mahazanak'Andriamanitra antsika amin'ny finoanan Jesosy Kristy, tompoka se mazava sy marim-pototra ka izay kristianina mitondra izany tompoka se izany dia maneho avy hatrany fa an'Andriamanitra ny fiainany, ny momba azy manontolo dia an Jesosy. Ary ny faharoa hoe santatra dia midika fa ny mpino anjakan'ny fanahy masina, anjakan'ilay fanahin'Andriamanitra dieny izao ankehitriny izao dia efa miaina sy misitraka sahady ny vokatry ny firaisany amin'ny fanahy masina, manjaka sy mitoetra ao am-pony ny fiadanana sy ny fifalinana mandra-piaviny tompony, ary ny fahafenomin'izany dia iainany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ilay fiainana mandrakizay. Ny fahatelo dia hoe ny ositra. Ny ositra riavana dia fanao amin'ny fanendrena ho amin'ny asa na ho amin'ny fanirahana manokana. Matetika dia diloilo no ampiasaina amin'izany, fanosorana mpisorona, fanosorana mpanjaka sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny mpino kosa, ny kristianina kosa dia mandray sy manana ny ositry ny fanahy masina ka mahalala ny zavatra rehetra. Zao na voalohany toko faharoa no manambara izany. Mandray sy manana ny ositry ny fanahy masina ary dia mahalala ny zavatra rehetra, dia izay sady ankasitrahana manome voninahitra ny tompony amin'ny alalan'ny anjara fanompoana no tendren'ny tompony ho azy. Koa rehefa feno sy tanteraka izany asan'ny fanahin'Andriamanitra ao amin'ny fiainan'ny mpino izany, dia mino afa isika tsirairay avy izao dia izany no mampiorina no sady manome antoka ny mahazanak'Andriamanitra antsika, mahazanaka natsangana antsika ka ahafahantsika miantso an'Andriamanitra ho raintsika sy azontsika mandova sy miray lova amin'ny Kristy. Koa inandray ariavana no azo maritana izany lova izany. Ny lova raha faritana tsotra dia azo lazaina fa fananana ny raisina avy amin'ny ray aman-dreny na navelan'ny razana, tsy ny sasaran'ny tena manokana dia ny mpandova izany. Ny lova araka izany dia toy ny fizaram-pananana, toy ny fanomezana maimaim-poana natolotra ny mpandova. Ny mpandova vokatr'izany dia mandray sy misitraka ary manao izay ahasoa azy amin'izay zava-tsoa natolotra azy. Ny zava-misy koa nefa no sady mampalahelo. Ny lova matetika dia mampiady sy mampisaraka fianakaviana. Ao ny mihevitra fa misy fiangarana na misy hafetsena ao amin'izany fizarana lova izany. Ao boky ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao dia samy ahitana tantara mikasika an'izany fizarana lova izany. Santionany amin'izany ny fizarana lova tamin'ny alalan'ny filokana, tirage au sort. Dia tao koa ny lova azo tamin'ny fampiasana herisetra sy famonoana.
dia tao koa ny lova azo tamin'ny fandrahonana sy ny fandrobana toy ny nataon'ny taranaka esao izany tany orita izay toy natao sery hitantsika amin'ny bokyny Deutéronomie toky faharoa. dia tao koa nefa ny fizarana lovan'ny lamina sy marina dia tahaka ny nataon'ny Joba tamin'ny taranany ny zanakalany sy ny zanakalany samy azo ny anjarany avokoa. Ary taty amin'ny bokyny fanekena vaovao dia santiona ny ray ihany no ambara amintsika aintsika tsara ilay mpiasan'ny tany voalopoko amin'ny filazantsara araky ny Matio toky faraky amin'ny 20. Tsy zaka ny folo ilay mpiasa mpanompo fa ny zanaky ny tompony tany voalopoka no mpandova rahatrizay ka miteraka fialonana sy fitsiriritana fisainy ratsy tao anatiny izany dia novonoiny ilay mpandova ahavitana abibiana sy famonoana ny fitsiriritana lova ary betsaka ny ohatra azo lazaina fa matoa misy izany tantara maro samihafa izany koa dia entina ampitandremana antsika fa firifiry tokoa moriavana no rehefa tsy eo intsony ny ray aman-dreny lehibe dia miady sy ny fanaritaka ny taranaka no ny ady lova eny fanady eo amin'ny fianakaviana kristianina azy. Kanefa ny azo amtinana izany rehetrarehetra izany ny lova dia fahasoavana fanomezana maimaim-poana tsy ny sasarany tena manokana fanomezana mariky ny fitiavana. Amin'ny lafiny ara-panandray dia voalaza fa Andriamanitra mihitsy no mikarakara izay olovan'ny fireneny ka dia nentiny voaka ny tany Egipta mba ho azy izy ireo ary dia nanaovan'ny fanekena ka nomeny fo ahalalany azy arak'izay fandrenesintsika tamin'ireo tenin'ny mpaminany teo aloha ireo no fidiny olony izy ho Andriamanina ary dia izy mihitsy no voasoratra no ampiditra ny olona izay navotany ka amponina azy ireo ao amin'ny tendrombohitra lovany ao amin'ny fitoerana nataony toerana dia ao amin'ny fitoerana masina na orin-tanany. Izany ilay ambarantsika teny ombonana amin'ny hoe soa ampanantenain'Andriamanitra dia tanteraka tokoa izany arak'izay nampilazainy Jeremia taminany omeko fo ahalalana oloko izy izaho Andriamanina iverinaviko izy amin'ny fony rehetra. Ka moa tsy tandindona ny amin'izay olova tanterahan'ny tompo aty amin'ny fanekena vaovao izany variavana. Isika no ny asa mpanavotan'i Jesosy Kristy dia taranaky Abrahama koa mpandova koa ny teny fikasana ary no nanyrahany fanahany zanany atompontsika ka ahafahantsika miantso hoe Abaray o dia tsy mpanompo intsony isika fa zanaka ary raha zanaka isika dia mpandovako noho ny ataon'Andriamanitra. Galatiana 5:4. Ka ilay firenen'ny Israely ilay ambarany olony hahalala azy ilay navotany ilay ampitoeriny ao amin'ny tendrombohitra lovany ilay ampidiriny ao amin'ny fitoerany masina na orin-tanany ireo dia ny zanak'Andriamanitra isika tsirairay avy izay manaiky tariny fanahany vita fihavanana aminy ka efa anomanany fitoerana ao amin'ny tranony raiky dia araky ny nambarany hoe ary dia ho avy indray aho andray antsika izy ka any amin'izay toerany no hitoerantsika. Asa natsapatsika rehefa ny nasarobitina izany lova be efa miandry antsika efa manotompo atsika izany. Marina fa iainana ao amin'ny fanjakany mandrakizay fahafelony izany rehetrarehetra izany kanefa dia efa azo santariny mpino dieny izao fahavelomana izao. Fiainana anjakan'ny tompo misy fiombonana aminy manaiky mampiatrano azy dieny izao araky ny tenin' Jesosy hoe
indro ampitsangana eo ambaravarana mandondona raha misy miain'ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ho amin'ny ankahary sakafo aminy ary izy amiko mbola miantso mandondona ny tompo fa te anymediezao antsika tsiraray avy izany fiombonana santatra izany ary ireo izay nety nivoaka avy tany Egipta ireo indray dia maneho ireo izay tsy voafatotry ny fanandevozan'ny ota intsony ny olona efa nibebaka tamin'ny fahotany ny olona efa nandray an' Jesosy Kristy ka no afahany tamin'ny tahotra no vonjeny sy no afahany tamin'ny alalan'ny asany fanavotana olo nafaka satria no afahany zanany tanteraka ny teny hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo dia afaka tokoa ianareo feno sy tanteraka ny havana ny asa-pamonjena satria tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanafotanantsika tamin'ny fitondrantena dala fa tamina raso ho an'i Kristy toy ny rano ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina rano ny zanak'ondry manadio sy mamafa tanteraka ny fitondrantena adala rehetra eny ry havana mpiara-mandova amin'i Kristy isika asa zany voninahitra miara-mandova amin'i Jesosy zany avo dia avo izany fahasoavana nefa izany ploro ny maimaim-poana fahasoavana ekena sy raisina amin'ny finoana omena antsika maimaim-poana noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika tao amin'i Jesosy Kristy tsy misy adolova ao amin'ny tompo tsy misy fialonana na fiangarana tsy misy fitsiriritana lova fa izay rehetra manaiky an'i Jesosy tompo vita fihavanana aminy manana firaisana velona aminy dia ekeny ho mpandova miaraka aminy ny indrokely raha azo atao hoe indrokely ny filazana an'izany mitoy an'izao tenin'Andriamanitra izao marina fa tsy misy ny fiangarana na ny fetsifetsena fa hoy ny voasoratra tsy maintsy miombo ny mpijaliana amin'ny Kristy ny fifaliana ry havana dia izany hoe miombo mpifaliana miombo mpijaliana hoy ny tompo manina tokoa no miombona fijaliana aminy isika hoy izy halan'ny olona rehetra ianareo no ny anarana halan'ny firenena rehetra izay rehetra manaradia azy halan'izao tontolo izao ianareo no ny anarako satria tsy naman'izao tontolo izao ianareo tahaka tsy naman'izao tontolo izao kanefa sambatra ianareo raha halan'ny olona miara-miaritra amin'i Jesosy tompo mitondra ny azo fijaliana tsy misy compromis zany na ianao mitondra ny azo fijaliana dia manaiky ny eso sy ny fandrabiana sy ny fampijaliana sy ny sisa sy ny teny maro samihafa zay makarary ny fonao indraindray kanefa dia hoe ianao hoe tsia miombo mpijaliana aminao an'i Jesosy tompo satria tsy izao no voatohan'izany fa ianao no enjehny izao mpanomponao ihany miara-miaritra amin'i Jesosy tompo mitondra ny azo fijaliana mitondra ny zigoany araka ny fiteny hoe eto ny zigoako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-poa dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo misy fitsarana ao amin'izany misy fifaliana ao anatin'izany misy fiadanana ao anatin'izany tsy hain'izao tontolo izao fantarina izany fa isika izay miaina azy no mba hita fa na eo azy izany fampijaliana sy eso izany dia ao mandrakarivana fiadanam-po omeny tompo antsika satria Jesosy tompo mihitsy ry havana no mitrotro antsika
ao anatin'izany fijaliana izany. Jesosy tompo mihitsy no mampahely antsika rentsika teo ny teny momba nareo mandrakariva ao ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tsy hoe rehefa mandeha amin'ny fiainana isan'andro fotsiny fa amin'izay adintsika manoloana n'izany fanenjena izany dia eo ny tompo manatrika mitrotro ary mombantsika. Dia hita izany amin'ny fijoroana vavolombelona ataon'ireo zanak'Andriamanitra hiara-ny fanenjena any amin'ny firenena maro samihafa. Ahitana marina tokoa fa velona Jesosy tompo ka miatrika izany amin'ny fahasaliana sy ny fahatokiana tanteraka izy ireo. Samy joro na dia very fananana, maty zanaka, maty vaty sy ny sisa. Mahita izany ianao dia hoe velona tokoa ianao Jesosy, satria tsy vitany hery na ny fisainana maha-olona izany, tsy zaka amin'ny fisainana maha-olona izany, kanefa dia tsapanao manatrika azy ireo tokontompo. Mbola velona ary mbola mahery ny tenin'Andriamanitra izay nenandry apôstôly Paoly mbola hitantsika ao anatin'izany fanenjena izany, mitondra ny azo fijaliana Jesosy Kristy, miombona amin'izany azo fijaliana izany, kanefa ny tompo no miazona hatramin'ny farany fianarana ao antsika izany ry havana. Ka dia mampitandrina koa nefa ny tompo fa na zovo no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Ary izay tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy mendrika ho ahy. Ary izay manda ahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny antselin'Andriamanitra. Matokiry havana fa izay maharitra hatramin'ny farany hovonjena efa tehirizina ho anao ny satroboninahitra fiainana izay nolazain'ny tompo omena izay tia azy. Aza matahotra izay efa hiaretanao rehefa tonga ny fizaham-toetra mahamay, ny fanenjena sy ny fampijaliana, fa ho tompo aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Izany ilay fiongona amboninahitra amin'ny Kristy nambaran'ny apôstôly Paoly. Eny, tian'Andriamanitra hiditra ao amin'ny fanjakan'ny olombelona rehetra ry havana. Tia ny andova ny fiainana mandrakizay, tia ny hitoetra ao amin'ny trano tsy narafitry ny tanan'olombelona. Ka dia mbola androm-pahasoavana izao. Androm-pahasoavana izao mbola hiantsony antsika tsirairay avy andeha hitory ny fitiavany amin'ny toerana rehetra anyrahany antsika. Tsy hovariana amin'izay lova sy arena eto an-tany izay misy kalalao sy arafesina ho ny voasoratra, arafesina manimba sady misy mpangalatra manambitrano sy mangalatra, fa mba hiary ilay arena, ilay lova any an-danitra izay tsy misy kalalaona arafesina manimba. Dia mba toy izany koa ny reny malala rehetra, mba izany no hitaizantsika ny ankonantsika mba ho zanaka tonga mpandovan'Andriamanitra sy mpiray lova amin'ny Kristy izy ireo, zanak'Andriamanitra amin'ny fononan'i Jesosy Kristy. Ny afatra ho antsika reny malala rehetra dia mba ho reny mpianakaviana vehivavy tsara, mihoatra lavitra ny voangy ny tombony, ery sy voninahitra ny fitafiany, ary ny andro avy dia iomezany, manokatra ny vavany amin'ny fahendrena izy. Ho vehivavy anokatra ny vavany mandrakariva amin'ny fahendrena, ary ny lalàny ny famondram-pony eo amin'ny lelany. Ny zanany mitsangana midera azy hoe sambatra, ny vadiny koa mitsangana ka midera azy hoe maro ny zazavavy manao sofa, ianao manoatra noho izy rehetra.
mba ho vehivavy hafa indrindra isika satria miaina sy miombona amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Ao anatin'izany fijoroana vavolombelontsika vehivavy izany, ao amin'ny ankonantsika no itombony ny fifampandrosoana amin'ny lafiny tsara rehetra, amin'ny lafim-piainana rehetra. Ary dia izany koa no mianaka avy eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra satria ny olom-pianakaviana tsirairay avy nanaiky sy nandray an'i Jesosy Tompo no olony fiangonana koa miaraka mikatsaka, miasa masa, miasa fanompoana ahatsara izao fiangonana izao. Ny anareo eto Masy izay dia sady ahatsara izao fiangonana trano Tamaso izao, lova apetraka reo amin'ny taranaka mifandiby, fa eo koa ilay fiangonana fitaizam-panahy aretana eo amin'ny fanarahana amin'ny Tompo mba ho voninahitry ny anarany. Dia mahireza sy mahatanjaha ny Tompo obanareo mandrakariva tokoa amin'ny asa fijoroana vavolombelona atanterahanareo eo amin'ny sany. Amen. Sao dia hanao ny anjarany ny amafy.
Ny olona voavela heloka ary havana dia samy manambara-pahabe maso ny finoany. Iarahantsika manao ny fanekem-pinoana larana voalohany ka io mpitsanganana no novantsika izany ara-mitsangana sika. Mino an'Andriamanitra raitsi-toa mpanao ny lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanana tolona antsika izay nitolotolony tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjina, nitsangana nanapa-Ponty Pilato, no miborona tamin'ny antsojaliana, maty ka nalevina, midina teo amin'ny fihotsanitsita, nitsangana tamin'ny maty amin'ny fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo kavan'Andriamanitra raitsi-toa, avy any ny viny tsara ny velona sy ny maty, mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny famelanana masina, ny famelan-keloka, sangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika. Izao dia tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny raharaham-piangonana. Ary Jehovah no mandeha eo alohanao, ary izy no hiaraka aminao, tsy handao anao na hafoy anao izy. Deutéronomie 3:30. Izany tenin'Andriamanitra izany no entina hiarabana sy irarian-tsoa antsika reny rehetra na tratra izay lahady natokana hankalazana ny fetin'ireny izao. Ho amintsika hatrany iny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy Tompo. Raha misy amintsika no sambany androany vao tonga niara-mivavaka eto amin'ny tafo Aix Marseille, dia hiangaviana mba hitsangana ho arabain'ny fiangonana. Dia misaotra Andramatoa Antarazafy Matratra isika nitarika ny fotoana androany, ary pasteur Josiane Ravelson izay nitondra ny afatr'Andriamanitra ao antsika. Dia misaotra ihany koa ireo rehetra nandray anjara nantanteraka ny fotoana androany, ny tompony omba sy ampahery anareo mandrakariva. Dia mitohy hatrany ny fanompoam-pivavahana isaky ny alahady maraina manomboka amin'ny 10 ora sasany, ny fanajana ireo fepetra rehetra momba ny fiarovana amin'ny valanaretina Covid-19 dia tsy miova, manentana antsika mba hanaja ihany koa izay fandaminana apetraky ny tompon'andraikitra. Misy foana ny fisoratana anarana ary aza adino milaza mpendraikitra raha misy ny tsy fahafahana tampoka nefa efa nisoratra anarana. Izany dia mba hamora ny fandaminana ary koa mba hahafahana manome ny toerana ho an'ny hafa raha sendra misy ny liste d'attente noho ny hamarodintsika. Tsy miova ny lien amin'ny fisoratana anarana, azo atao ihany koa ny miantso avy hatrany na mandefa SMS amin'ny laharana 0615 49 41 85 na koa manantona ny birao. Mitohy hatrany ihany koa ny fampitana ny fanompoam-pivavahana amin'ny alalan'ny Zoom sy ny Facebook ary ihany koa amin'ny YouTube ho an'ireo izay tsy afaka tonga aty am-piangonana noho ny antony maro samihafa. Ny groupe CSD no diakona tompon'anjara mandritry ny volana Jona. Ny alahady fa 9 volana Jona dia ny loholona no mandray anjara amin'ny liturjia, ary isika fiangonana kosa no manantanteraka ny fanadiovana ny fiangonana, ny asabotsy hariva sy ny lahady aorian'ny fanompoam-pivavahana. Ny alahady fa 13 volana Jona kosa dia alahady natokantsika hitondranam-bavaka ny ezaka-trano ary sy ny valom-piozaraina ho fanohanantsika ny asa. Marina moa fa ny volana Jolay isika dia tokony handoa 7 700 € any amin'ny diocèse, ary araka ny efa nambara tamintsika alahady maromaro izay dia amin'ny fotoana io ihany koa no anatanterantsika ny opération graine de moutarde, koa aoka tsy ho adino mitondra izay piège jaune na hafa koa izay voangontsika amin'ny fotoana io. Isy ihany koa ny fiarahantsika misakafo sy miala voly aorian'ny fanompoam-pivavahana, ka ny fandaminana sy ny andinindininy dia ho lazaina amintsika miandalana, dia aoka samy hiomana ary hitondram-bavaka
izany fotoana izany isika. Dia ao arian'ny izao filazana izao dia andray anjara ny tompona ny andray anjara fitenenana ny tompon'andraikitra ao amin'izay fikarakarana ny alahady 17 volana jona izay. Ny 20 volana jona kosa dia culte œcuménique iarahana amin'ireo fiangonana rahavavy. Ny andinindininy dia mbola holazaina amintsika amin'ny manaraka. Mitohy hatrany ny fianarana ny soratra masina isaky ny zoma hariva manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora. Izany dia atao amin'ny alalan'ny Zoom. Koa manentana antsika rehetra ho avy hanatrika izany satria misokatra ho antsika tsy ankanavaka izany fianarana ny soratra masina izany. Ary tombo lehibe eo antsika ny mbola afaka manatanteraka izany mba hitombontsika amin'ny finoana sy fahalalana ny soratra masina, fa tsy mofy ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay avoaka ny vavan'Andriamanitra. Aza misalasala manontany ny mpiandraikitra na ny mpitandrina raha toa ka mila fanazavana fanampiny. Mianatra hatrany ihany koa ny sekoly alahady sy ny katekômena isaky ny alahady maraina amin'ny 7 ora eto Vialary. Dia mitohitoy izany ihany koa ny fotoanan'ny fifoazana isaky ny asabotsy maraina manomboka amin'ny 7 ora sasany hatramin'ny 10 ora eto amin'ny fiangonana. Koa asaina ny rehetra ho avy hanatrika izany fa fotoana izany anararaotantsika andrenesana ny tenin'Andriamanitra sy ifampitondrana ambavaka. Hisy ny formation responsable izay fanaontsika isam-bolana anio hariva manomboka amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora sasany. Izany dia atao amin'ny alalan'ny Zoom mahazatra antsika, koa antsoina ny mpiandraikitra rehetra mba ho avy hanatrika izany. Vaovao avy amin'ny sampana sy ny komision ny SVK, misaotra an'Andriamanitra isika fa vita soamantsara ny gala LDF izay nokarakarain'ny SVK omaly, dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Fifaliana ho anay ihany koa ny misaotra anareo tonga marobe nanotrona. Misaotra ireo sampana rehetra nandray anjara, mankasitraka feno ireo izay nalala tanana tamin'ny fanomezana. Andriamanitra ny hamaly fitianareo sy ombanareo hatrany. Ny Brao SVK. STK. Au STK, à tous les jeunes de l'Église, comme déjà annoncé, nous vous sollicitons le dimanche 6 juin, après le culte pour un barbecue party. Chacun ramènera à manger, viande et boisson, et nous partagerons tous ensemble. Nous resterons l'après-midi pour une réunion concernant le projet Cham de l'Église. Nous vous attendons nombreux. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du bureau STK. Merci. Araka ny efa nambara tamintsika dia manao fanavaozana ny lisitra ny fiangonana nanomboka tamin'ny alahady heriny, ary izany dia ifarana ny 17 ny volana septambra. Koa na isika izay efa ao anaty lisitra na ireo izay tsy mbola ao dia iangaviana mba hanatanteraka izany fanavaozana izany, ka azo atao ny manatanteraka izany mivantana eto amin'ny fiangonana isaky ny alahady, ka efa misy ny tompon'andraikitra amin'izany vonana indray antsika atsy akaikin'ny salany kate mivoaka amin'ny varavarana ankavia etsy, dia miandry antsika ao izy ireo aorian'ny fanompom-pivavahana. Azo atao ihany koa nefa ny manatanteraka izany en ligne, ka ny lien dia azontsika raisina any amin'ny birao na ny dekona na any amin'ireo tompon'andraikitra. Antsoina ny mpikambana rehetra ao amin'ny komision teknika mba hijanona aorian'izao fanompom-pivavahana izao, mba hifidy izay ho représentant de la commission, dia misaotra mialoha amin'ny fandavatenantsika. Asa fanadiovana Vialary. Les samedis 5 juin après-midi et 12 juin de 10h à 16h auront lieu le grand triage et nettoyage de l'édifice. Nous comptons vivement sur la présence des sampana et commissions dans l'avancement de cette mission. Asa fanadiovana ny quartier La Pauline. Ny asabotsy 5 ny volana jona izao dia isy ny hetsika fanadiovana faobe ny quartier La Pauline misy ny fiangonantsika. Izany dia anomboka amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 2 ora. Izany dia iarahana amin'ny mairie du 9 10e arrondissement, ny maison pour tous, ny club de boule, ny mponina eto amin'ny quartier, ny association un déchet par jour, ary isika koa dia tafiditra anatin'izany. Koa dia manentana antsika rehetra mba hiara-mientana amin'izany. Araka izany zany ny sabotsy 5 ny volana May, ny maraina isika manomboka amin'ny 10 ora miaraka amin'ny
quartier, manadio ny quartier, ary avy eo dia mitohy izany amin'ny fanadiovana sy ny triage eto amin'ny fiangonana. Filazana manjo. Mampandre antsika fa i Ramatoran-Andriamanantsoa Olga dia namoy ny rahavaviny i tompoko vavy Ramiandro Sosuzety teraka Randriana Alson tamin'ny 570 taonany ny 17 volana Meteo. Ny fitrotronam-bavaka sy famanginan'ny fianakaviana dia ho tanterahintsika anio eto amin'ny fiangonana. Fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo i Jehova dia hevitra tonga fiadanana fatsiloza mba hanome fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia 7:20. Amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesanay fa ny malalanay Rabeary Manana Gabriel Victor dia nody mandry ny talata 15 volana May 2024 rehefa nampindramin'Andriamanitra anay nandritra ny 70 taona. Hoy ny vadiny Manantsialonina Lucille Soloniaina, ny zanany Andrian Alain sy Rabeary Manana Tolona Fanjaniaina, Rabeary Manana Antso Andresy sy Ravelojana Dina Vololo Malala, ny taizany, ny zavikeliny, ny fianakaviana manontolo. Ny famangina manjo amin'ny alalan'ny Aino Amanjery, Zoom, izay ataon'ny fiangonana miaraka amin'ireo tapaka sy namana na fikambanana maniry anao izany, dia atao anio hariva amin'ny 10 ora sy sasany. Misy ihany koa ny Roy Litchi, ahafahantsika manotra fao-dranomaso sy fiaraha-miory amin'ny fianakaviana. I tolona moa dia mpanamarim-bolan'ny fiangonana. Banque alimentaire, ampahatsiahivina isika fa misy ny banque alimentaire maimaim-poana eto amin'ny fiangonana, koa aza misalasala manantona mitandrina na ny tompon'andraikitra izay mila izany, na koa an'izay efa mahita dia ao amin'ny salin'ny kate no misy azy. Entanina ihany koa izay afaka manolotra mba ho fanatevenana izany banque alimentaire izany. Dia mitohy hatrany ny asa fanatsarana ny fanamboarana ny trano fiangonana sy ny manodidina azy isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina, koa dia manentana antsika rehetra mba hifanometanana sy fanampy amin'izany fa ny tao-trano tokoa tsy efa ny irery. Dia mba ahafahantsika miatrika ny fanamboarana ny trano sy ny famerenana ny volany amin'ny banky dia mbola mitohy hatrany ny fandraisana ny souscription ao amin'ny ezaka trano, koa entanina trano sika izay afaka mandray anjara amin'izany. Ho an'ireo izay andohadidy na koa anao don dia vonina trany ny ekipa finance handray izany etsy aoriana. Dia toy izao indray ny rakitra voaray tamin'ny alahady 17 volana May lasa teo. Ny vokatra dia 2023,83 €, ny ezaka trano 487,74 €, ny adidy voaray tetsy aoriana tamin'ny alalan'ny espèce na chèque 15 €, dia mbola nisy ihany koa ny nanefa ny adidiny tamin'ny LDF voalohany 60 €. Dia izay indray ry havana ny asa sy ny vaovao azo ambara eto amin'ny fiangonantsika. Misaotra antsika ny aino, ny voninahitra ao an'Andriamanitra, ny fiadanana kosa ao amintsika rehetra. Bonjour à tous. J-14 avant le Ezakachan que nous avons nommé graines de moutarde. Pour s'échauffer un peu, on vous propose de démarrer avec un défi dès aujourd'hui. Si vous étiez là la semaine dernière, on vous a invité à récupérer les pièces jaunes qui étaient chez vous ou chez vos proches. Bien entendu, si ce n'est pas fait, pas de souci, ce défi se poursuivra jusqu'au 13 juin. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, nous dit la Bible, dans Matthieu 6, verset 21. Vous voulez voir briller l'Église de demain, il faut investir aujourd'hui. Si vous vous retournez, il y a l'histoire des pièces jaunes. Ça a commencé avec la petite maison pour avoir ce lieu et on continue avec les pièces jaunes pour vivre dans ce lieu. Notre Église, la FPM Aix-Marseille, s'est approprié le texte du jour de Matthieu 28, 19 et 20 avec cette vision, cette direction, ce leitmotiv. Communion en mission pour la guérison et pour une vie en abondance. Mais comment ça se traduit pour nous aujourd'hui en 2021 ? Communion, on pourrait le traduire par l'Église, ma famille, c'est-à-dire une Église où je me sens en famille.
En mission, ou l'Église ma maison, autrement dit, une Église qui m'aime assez pour m'accueillir telle que je suis. Pour la guérison, l'Église mon secours, c'est-à-dire une Église qui m'aime trop pour me laisser telle que je suis. Une Église pour la vie qu'on pourrait traduire par une Église où je célèbre Dieu, parce que l'adoration de Dieu est notre raison d'être. En abondance, où l'Église mon inspiration, car elle me permet de me former et de me transformer. Quand on dit Église, ce n'est pas que les responsables, les sections, les symboles, les commissions ou autres. L'Église, ça commence par chacun de nous. C'est vous, c'est moi, c'est toi. À l'entrée de l'Église, donc, vous aurez 5 jarres, chacune représentant un des piliers de l'Église. Le défi est simple et il consiste à mettre de manière symbolique vos pièces ou billets dans les jarres qui représentent le plus les fondations de votre Église de demain. Si tout est important pour vous et que vous hésitez, voici la solution. Ça commence par 5 centimes, 1 centime dans chacune des jarres. Ça continue avec 50 centimes, 10 centimes dans chacune des jarres. 5 euros, 50 euros, 500 euros et ainsi de suite. Vous serez gagnant à tous les coups, je vous le garantis. Alors n'hésitez pas à rejouer. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce défi commence aujourd'hui pour arriver au dimanche 13 juin. On vous invite à bloquer cette date dans vos agendas parce qu'on vous prépare une belle journée. Festive, l'occasion aussi de se retrouver et de se détendre. Au programme, on démarrera à 10h avec un culte spécial graines de moutarde, suivi d'un déjeuner avec scène ouverte et d'une après-midi ludique, c'est-à-dire un après-midi avec détente et jeu. Bien entendu, avec le contexte actuel, cette journée se fera sur inscription obligatoire pour chaque temps, culte, repas, ludique. Les inscriptions se feront sur le lien habituel et on ajoutera aussi des formulaires des formulaires d'inscription bientôt disponibles sur les liens que vous avez en bas du flyer, que vous avez dû recevoir. Et si ce n'est pas le cas, on vous invite à en prendre aussi pour en parler autour de vous. Donc voilà, en sortant, toujours dans le respect des gestes barrières, retrouvez le défi graines de moutarde et sinon rendez-vous le 13 juin prochain. À Dieu seul soit la gloire. Iary vavaka sika tompo. Tompo Andriamanitro, lehibe ny fitiavanao, misaotra amin'ny famalinoan'ny vavaka satria matoa izay afaka mideranao sy mankalaza ny anaranao isaky ny alahady dia nomenao ity toerana ity indrindra amin'izao fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena maneran-tany izao noho ny antony izay fantatrao dia ny Covid zany. Iny tompo mbola nomenao fitiavana manokana izay fiangonana eto amin'ny TAFEX Marseille FPMA. Ny fitiavanao dia hirotsaka hatrany eto aminay tsirairay avy eto amin'ity toerana ity ary dia hamiratra hatrany koa ny voninahitrao amin'ny zavatra rehetra izay ataonay ka ahatanteraka ny baiko sy ny mission izay nampendrengetinao anay eto amin'ity vohitra misy anay ity ianao. Iny tompo io anilanay mandrakariva ianao. Aminaranao Jesosy no anaovana vavaka izany. Amen. Araka ny voalaza teo dia tonga amin'ny fotoana
amangina ny fianakaviana zay nidompahoriana isika koa mangataka ny komity androso ety aloha dia mangataka ny tompo manjoa androso eto anoloana eto mangataka ny komity sy ny loholona tompoka androso ety aloha irahantsika manao mandritra izany ny hira fa 8 sy 700. Ry fianakaviana zay manatrika eto ny dompahoriana ny tenin'Andriamanitra entina ampahirizana anareo tamin'ny fahalasana ny havatiana ny olo-tiana rahavavy dia ao amin'ny Romanina 4:12 andininy 7 sy 9 manao hoe fa tsy misy veloko ho an'ny tenany isika ary tsy misy maty ho an'ny tenany fa raha velona isika dia ho velona ho an'ny tompo ary raha maty isika dia maty ho an'ny tompo koa amin'izany na velona na maty isika dia an'ny tompo ihany. Izany teny izany ry havana no ampahirizana anareo satria mino izahay fa tombon-dalana ny azy, mino isika fa tombon-dalana ny azy ary dia efa eo anilan'ny tompo izany mpanompo vaviny izany. Eny amin'ny maha-olombelona antsika izay mitafy nosy rà dia sarotra ary malahelo satria misy ny banga koa mampahiry anareo izahay ary hitrotro am-bavaka anareo amin'ny alalan'izao vavaka izao ary vavakantsika. Tompo Andriamanitro, manoloana ny reto fianakaviana ireto ny fiangonanao iray fo iray saina satria ianao dia milaza fa tokony hiara hifaly amin'izay mifaly ary miara ory amin'izay ory izay vahoakanao dia mitrotro-mbavaka azy ireo amin'izao fotoana izao, fotoana izay natokana ampahirizana azy ireo manokana eto amin'ity toerana ity. Tompo, ianao ameno ny banga izay navelan'ny mpanomponao izay lasa any aminao ary dia ampahery ame azy ireo hery sy fahasalamana herin-tsaina ahafahan'izy ireo mitraka ka tsy horesin'ny ahiahy sy ny tahotra dia ho nilanao izy ireo mandrakariva ianao tompo amin'ny fiainany rehetra. Aminaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Manaraka izany ry havana araka ny fampitondrana eto amin'ny fiangonana dia misy faol-dranomaso atolotry ny fiangonana ny tapaka sy namana izay mivonona tamin'izany izay kely dia kely nefa ny fo manolotra no dia be dia be manolotra ampitiavana koa dia mba raiso ampitiavana tompoko ary dia ho lasan'izay ny ratsy rehetra.
ho famarana antsika zao fotoan'izao a dia satry ny andray tanana sy ny anoroka anareo nefa noho ny zavamisy a dia aranangana ny tanantsika kavanantsika dia manao ny hira andiny faharoa tamin'ny 480 teo dia mipetraka miara-manangan-tanantsika. Amen. Mipetraksika to. Ny fiainantsika olombelona moa tompoko dia toy ny tantely amam-bahona. Araka ny fahafantatsika dia fankalazana ny fetin'ny reny androany ka anokana fotoana amin'izany isika. Ny fiarabana rehetra sy ny firanitsoa dia efa vita ny ray aman-dreny mpitandrina teo. Ka zao dia anana anjara fitenenana ny présidente nationale ny SVK. Dia ampifaliana mandraka hiva hiavana no hiahabanantsika mpianakavy amin'ny finoana amin'izao alahady fitrotroana-bavaka ny SVK sy fankalazana ny fetina hena izao. Efa tamin'ny toriteny izay nataon'ny pasteur teo moa izany, efa nolazainy le toetra tokony hananana, izany hoe vehivavy ao anatin'ny finoanan'Andriamanitra, vehivavy miaina ao anatin'izany hoe fiainana kristianina izany. Mbola veriko kely ihany le izy fa tena tsara mihitsy ny tsara ho tadidintsika satria entitsika miaina itsika vehivavy izay manana anjara asa indrindra eo amin'ny fiainan'ny mpianakavy. Izany dia hitantsika ao amin'ny boky ny Obolana toko faha 1:30 andininy 220 ka hatramin'ny 1:30 izay anisan'ny tena filamatra toe-panahy filamatra tokony hananantsika vehivavy izay mivaky toy izao. Ery sy voninahitra ny fitafiny ary ny andro avy dia iomehezany. Manokatra ny vavany amin'ny fahendreny izy ary lalàny ny famindrapony eo amin'ny lelany. Mitandrina tsara ny akonany izy ary tsy omana ny mofony fahalainana. Ny zanany mitsangana ka mideha azy hoe sambatra, ny lahy kosa mitsangana ka mideha azy hoe maro ny zazavavy nanao soa fa ianao manoatra noho izy rehetra. Fitaka ny fahatsaham-bika ary zava-poana ny fahatsahan-tahe, fa ny vehivavy matahotra ny Jehovah ihany no hodehaina. Efa tamin'ny galahy evangelika omaly dia maro tokoa ao fitsahoana vavolombelona na tamin'ny alalan'ny karazana sampana izany dia hita tokoa fa tena nentina hoe nanaiky an'le teniny araka ny raha natao amin'ny bokin'i Jesosy hoe aizaho sy ny akonako kosa
dia higaha hanompo an'i Jehovah izahay. No tantehan'ny SVK teto Marseille izany, ahita fa marina tokoa ary akaiky miakaiky isan'andro ny fitiavan'Andriamanitra izay atolony isan'andro mitobaka ho antsika. Araka ny galaza hita teo, maly araka ny teneniko teo dia retourne-kira. Dia misy koa izay mbola tourne-kira mbola hoirain'ny SVK koa rehefa avy eo ny hoe izahay dia vehivavy miorina amin'ny fitiavana sy ny finoanan'i Jesosy Kristy, tonga mpirahavavy noho ny fahasoavan'Andriamanitra, ary manana firaisana anatanteraka ny asa fanompoana ny antsonanay, ary mino sy matoky an'Andriamanitra araka ny teny fikasany. Voninahitra ho an'ny mpanjaka ny mpanjaka, voninahitra ho an'ny tompony tompo. Ankehitriny kosa amin'ny alalan'ny bureau national ny SVK dia izay soloanay mahavavy mianaka dia pasteur ampiahany national ny SVK, pasteur Josiane Ravelson sy ny tenako dia nindrana ny tenin'ny soratra masina izay nataon'ny anjely tamin'ny Maria hoe ahaba ary ilainao soavina ny tompo mombanao voatary samy vehivavy ianao. Izany tenin'ny anjely tamin'ny Maria izany no nindramina ihabana koa antsika hena rehetra amin'izao fetina hena izao, izay nahazo ny anjara soa indrindra sy fahasoavana nomen'ny tompo. Mirary ny fifalian'ny tompo hitoetra mandrakariva ao am-pontsika hena ho voninahitra ny anarany, ary ho feno ny fanahy masina anome hery sy tanjaka ary fahasalamana lalandava ho antsika, ary ahatonga antsika vehivavy iorina ao amin'ny finoana sy fahatokinan'ny tompony. Voninahitra ho an'Andriamanitra iray ihany. Amen. Ary ho toy izany fankalazana izany dia eo ireo zanantsika ao amin'ny sekoly lady izay anehoan'izany koa.
zanatsika sekolelady sy tanora rehetrarehetra isika izao dia misy anolotra tononkalo ho an'ny reny rehetra. Androandro ny ilay andro fetinao, ka tena faly tokoa reto zanakao, manilotra ny firarian-tsoa ary koa fiarabana ho anao rery ihany roneny malala. Tsy hay ny anginana koa tsy hiteny, fa hanolotra araba feno ho anao roneny. Araba fenontsika no atolotra ianareo, ka mba raisam-pifaliana ho reto zanakao. Raha mbola eto an-tany, ny fitiavany reny ny miavaka indrindra, mikarakara, manasoa, mandamina, mandrindra. Ho tahiny ianareo mandritry ny androm-piainana, ho lavitry ny sento, tsisy zavahita rainana. Ho tahiny ianareo amin'ny anatra nomena, tsy mitandro asasarana, famikatsakatsambarana. Tompo masina ne hivimbina anareo, indrindra fa eo amin'ny asa rehetra ataonareo. Ka ho lavorary reny asanareo ireny, sy mba hita soa ihany koa ry reny. Mirary soa ho tratry ny taona mitsingerina, izay teny fohy ny tianay averimberina. Ka reo asa marobe izay mbola miandry anareo, dia mahereza ho zahay fa ny tompo momba anareo. Fankalazana izany dia eo ro sampana SLK-ko izay maneho ny firariany ho an'izao fetiny reny izao. Dia mangatrika ny SLK tompoko.
mpianakavin'ny finoana mbola miaraba reo andriambavilanitra amin'izao fotoan'izao ka iangaviana androso aty daholo izay matsiaro tena fahalehilahy tompoko mba hamezam-boninahitra an'Andriamanitra ary abahana ireo andriambavilanitra rehetra satria toy ny rambiazina izy ireo ka antry ny tanety toy ny voasary antry ny sa fa ireo kosa dia antry ny tokantranontsika antry izao fiangonana izao marina fa eo misy ny voninkazo ny zaraina teo izay manitra fa ary zareo andriambavilanitra no tena manitra izao fotoan'izao ka dia zay zany angaviana nareo lehilahy nandroso atya zany hoe misy fitenenana tsotra kely alohan'ny rahantsika famezam-boninahitran'Andriamanitra sy arabana izy ireo dia avy eo tsika mira izay hira efa haintsika daholo misaotra tompoko. Ny Tsikrito ny tompon'ny ala, ny ray lovo ny tompon'ny feo, fa ny reny ny tompon'ny tokantrano. Tompoko lahy sy tompoko vavy, manao azafady raha mijoro eto anatrehanareo amin'izao fetiny reny izao. Manao azafady satria tsy tokony eo fa zandriny. Tsy tokony hiteny eo fa tenenina. Manao azatsiny ihany koa raha hivolana. Fa raha eto anatrehan'ny voninahitra mety ho diso ny teny, mety ho solafaka, izay ambara mety ho latsaka. Ny lalana voatsoratra hoy ny mora izorany, ny teny afa-tsiny mora lahatra ka dia lahatra araky ny tohivakany talaotra ny firaritso, ny asiny sy ny arahaba ho anareo ka dia arahaba tsara tompoko lahy, arahaba soa tompoko vavy. Isaorana ny Andriamanitra ray izay nahatonga antsika izao fotoana izao, nanome antsika izao fotoana izao ka dia izy anie nomba antsika na miditra na mivoaka. Tompoko lahy sy tompoko vavy izay ny lava, izay no ela fa resaka ka resaka fa hoy Ramazana fa mafy zany hoe reny zany, izy no niakin-drindriny rery, izy no nisotro ny rano-tsotiana, izy no nibaby, izy no nitsotro, izy no toto, izy no nahandro, izy no nanasa, izy no nipasoka. Tena couteau suisse mihitsy. Izay ny filazany azy. Ka rariny loatra raha fetena ny fetiny reny. Efa hatramin'ny andro fahagola Grika nisy ny fetiny reny. Manaraka teo ny fanjakany Romanina tany Amerika, teto a Frantsa tamin'ny andro Napoléon ka zao fetentsika isaky ny faran'ny volana alady, faran'ny volana May izao. Teo amin'ny kolotsaina malagasy koa dia nanan-danja zany reny zany, ary tsy latsa-danja, nanana ny asiny. Fa saika ny manodidina teo amin'iny teo daholo ny zavatra rehetra, rehefa tsara, rehefa zava-dehibe. Ny firenena misy reny, ny reny rano, teny reny, reny tantely. Na ny vazaha koa ara efa raiki-po tamin'ny gasy, ary gasy efa raiki-po tamin'ny vazaha, dia mbola natsony ihany koa hoe reny malala. Tompoko lahy sy tompoko vavy manan-danja neny zany, ka tsy azo takalo, tsy azo soloana, tsy azo amidy. Alao atao fitiavan'ny mamikoatra ny reny, ka na volamena na safira maimy diamant, tsy misy atakalo, tsisy valeureux ohatran'ny maman. Raha na pizza na poulet na poisson sauce, tsy misy matsiro mihoatra ny rabofy.
Koa miaraba anareo ray aman-dreny rehetra eto amin'ny FPMA ho ambinina amin'ny zavatra rehetra nay anareo ho tojony soa amin'ny andraikitra madidy izay atrehanareo. Arabaiko toy ny olo-mahery ianareo raha mivolana maro-piaino, raha mandeha maro-panotrona, raha mananatra maro-pakatoa. Ho ela velona ambonin'ny tany ane ianareo, ho tratra amam-bady hisy fiadanana, ho tratra aman-janaka hisy hafarana. Ho ela indrindra ambonin'ny tany toy ny mamizaky, mami Arlette izay nandaontsika voaingana, ho toloran-jafiny tehana. Tompoko lahy sy tompoko vavy, rahalava ny ahitra veriny kisoa, rahalava ny teny veriny soka dia fisaorana natolotra ianareo ray aman-dreny amin'ny ditaditra kelinay, indrindra anareo reny amin'ny zavatra ataonay. Fisaorana toy ny fary lavavany ka tsy lany amamina. Misy fanomezana tsara indrindra atolotra ianareo dia ny vavaka. Tsy anio ihany, tsy raha-pitsoko fa amin'ny andro izay velomana rehetra. Ko atolotra ianareo ty vavaka ity amankira hombanao ane Jesosy. Misy saotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. tokoa ane Jesosy mahazo mipetraka antsika tompoko.
Bonne fête à toutes les mamans biologiques ainsi que toutes les mamans de cœur. Merci. Dia misaotra ireo lehilahy rehetrarehetra izay nijoro teto isika fa dia enika tokoa izahay renim-pianakaviana rehetrarehetra misaotra tompoko. Ary farany io famarana an'izao fankalazana fetin'ireny izao dia mamela ahy ianareo mba misy fanamariana kely ho an'ireo reny eto amin'ny fiangonana, mba misy fanomezana souvenir kely izany. Voalohany indrindra dia ho an'ny pasteur Ravelson Josiane izay mpitandrina mpiay ny SVK national. Ramatoa Randriamaronoro, filoha nasionalin'ny SVK. Ramatoa Randrianandrasana Felana, vadin'ny mpitandrina FPMA ex-Marseille. Ramatoa Rakotonanary Miriam, vadin'ny mpitandrina mpiay ny SVK faritany Atsimo Atsinanana. Ramatoa Ramiandra Narso Olga, izay mpiandraikitra ny fanomanam-panahy eto amin'ny tafo. Ramatoa Rabemanatsoa Fifi, izay vadin'ny filoha tafo. Ary tsy adinontsika koa Ramatoa Razafy Matratra Anta, izay président ny SVK. Izao dia mangataka ny Tati Maria mba hitondra mambavaka ny SVK. Ary vavaka sika tompoko. Feny fifaliana sy aravona tokoa ny fomam-pananay ry Andriamanitra rainay tsara indrindro. Tratry izao fetin'ireny iraika amby 24 izao. Zahay tokoa ny toy izao Andriamanitra rainay eo, rainay tsara indrindro. Dia tsy noho ny herinay na ny tanjaka efa mbola ianao niazona anay, tsy rairay avy ireto izao tamin'ny tanakavanan'ny fahamarinanao. Saotranao izahay satria mbola noazoninao izahay ka velona tra-pamonjena tompo, satria taony tsy mba nahatratra izao fotoana izao. Kehitriny izahay dia mivavaka indrindra ho an'ireo izay tsy mba manana reny intsony, ianao Jesosy eo no eo anilan'izy ireny. An'ireo izay mbola ao anatin'izany fahasambarana manokana izany, dia mba hitodika aminao mandrakariva ametraka amin'ny finoana sy ny fanantenana ianao Andriamanitra mpaharin'ny tany sy ny lanitra. Dia misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay efa nataonao taminay tsirairay avy izao sy izay mbola ho ataonao aminay amin'ny androm-piainanay manontolo. Amin'ny anaranao Jesosy no andrinay sy angatahana izany. Amen. Dia mitohy ny fotoanantsika, tonga eo amin'ny fanaovana ny rakitra antsika soa. Ka ataontsika ny hira fahatelo sy telonjato ho mandrosoa mpanarato. Thank you.
zako andiny fahatelo. Sao dia hanao ny antsara ny estika.
dia tonga eo amin'ny vavaka fisaorana isika ry havana. Hiara hivavaka isika. Dia mbola velom-pisaorana anao ny fonay Andriamanitra ranay eo. Ranay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Fa tanteraka soamantsara ny fotoana rehetra teto androany. Izay natokanay ho an'ny sampany vehivavy sy atserovana ny renim-pianakaviana rehetra koa. Dia ho tahinao sy ampiroboroboinao anie izany sampana vehivavy izany ka mba voninahitra ao an-trany izay rehetra iantsoroany. Misaotra no ireo fifaliana rehetra izay noraisinay teto. Misaotra satria tsy takatry ny sainay tompony fitiavanao. Ary dia tsy misy mainay voninahitra raha tsy ianao rery ihany. Koa dia raiso ny voninahitra tompo fa mendrika ianao izany. Tsy adininay koa ny reny rehetra eto amin'ny fiangonana sy manerana ny tany mba homenao fahendrena sy fahasalamana izy ireo azony mikarakara sy mitondra ny ankonany eo aminao ka ho voninahitra eo rery ihany izany. Misaotranao koa izahay no ireo fotoana nitanterahana teto. Misaotra no ireo teny nentin'ny mpanomponao izay nairahanao mba ho mpiainy mpakatoto koa anie izahay fa tsy ho mpiainy mpanadino. Ary misaotra no nanomezanao azy fotoana hampianatra anay ho tahinane izany mpanomponao izany amin'izay iraka rehetra anirahanao azy. Ka omenao fahasalamana hery tanjaka azony manatanteraka ny asa nandrahanao azy. Misaotra koa ny amin'ity fiangonana nomenao ivorianay ity. Lehibe loatra izy ity tompo ka dia tsy hainay no angina raha tsy misaotra sy midera mankalaza ary manome voninahitra anao. Satria tena trano tsara sady soa no menao anay tompo. Koa dia ankalazanay ny anaranao. Menay voninahitra ianao amin'ny zavatra rehetra izay nataonao anay. Ny anangatanay aminao tompo dia ny ampiroboroboanao izany fiangonana izany mba ataona olona maro hidera sy ankalaza ny anaranao ka hino anao mba ho vonjena. Da io no fandoavana ny vidin'ny trano fiangonana izay nomenao anay izany. Ny tsiraray avy dia mba hiezaka ka hazoto sy hatsiaro fa avy aminao ny fitahiana rehetra azonay na ny fahasalamana na ny fahasoavana rehetra dia avy aminao tompo. Koa dia mitsibitsy aminay tsiraray avy ianao mba azonay manatanteraka izay adidy tokony ataonay. Izay rehetra nananay tompo dia avy aminao ka azavelanao ilombelona izay ka hiazona izay rehetra omenao anay. Fampianary izay hatsiaro anao an-trano fa avy aminao ny zavatra rehetra. Ary izay rehetra ataonay dia voninahitra ny anaranao. Dia taio ny mpitandrina sy ny fianakaviana meo hery sy fahendrena sy ary fahasalamana. Ianao no hiaro azy ireo amin'ny ratsy rehetra. Ny diakona sy ny sampana rehetra dia toany hery amin'ny fanomponanao. Mivavaka koa izay ho an'ny ireo tanora mpianatra. Meo saina hendry sy matsilo ary fahendrena avy aminao izy ireo. Ny mpiangona tsiraray avy dia sy ny fianakaviana dia tao mo tianao Jesosy eo satria ny eo aminao ihany no mahatsara anay. Ary mivavaka koa izay ho an'ireo izay tsy tonga dia ianao no mahalala ny sakana nahazo azy ireo, ny marary sy trano, ny ora ezafinao, ny sahirana mpio. Matoky ianao izay Jesosy fa ny fiainanay dia eo aminao. Koa dia
hatreo tsiraray avy izy ireo. Tsy adinonay koa ireo izay marary ny Covid-19, ianao koa no hanendry ny loharaninaretina tompo, satria ao any amin'iza moa izahay eonao ny misy ny fanasitranana rehetra, ka ianao no hanasitrana n'izy ireny, ary izay namony avany koa dia ampionony tompo, satria ianao ny mpampionona tsara indrindra. Ny firenena malagasy dia apetraka tanteraka eo am-pelatananao, meo fahendrena ny mpitondra azony mitondra ny firenenay, ka iazana finaritra ny olona mononao aminy. Toy izany koa ty firenena mandrainay ity dia asoavy tompo, ary meo fahendrena ny mpitondra. Betsaka ny tianay angatana amin'ny anaranao Jesosy eo, nefa fohy ny fisainanay, ka akambanay izao vavaka izao amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay eo izay any an-danitra, mamasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, mety an-tany tahaka ny any an-danitra. Eo anay io izay anona saza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay neloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakabanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mialohan'ny afatra sotrodrano dia ataontsika ny hira FF39 ny dimy voalohany sy faharoa, ray eo ambafandriko io mpisanganana nanompantsika izany. Amen.
zanaka dia mpandova sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manahitra aminy koa. Raisy-tsodrano-tolona amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay mitondran'i Jesosy tompontsika, mpiandrodro lehibe, hiala amin'ny maty, mitondra ny rano ny fanekena mandrakizay. Izy anie ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapon'ny ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo laso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Sao dia miakatra ny SVK mirany priarina azy. Ny SVK.
mitsangana amin'ny fiangonana. Dia manara-manitra irery ihany dia sy ny aritsy voninahitra mandehala amin'ny faninaka amin'ny anaran'Andriamanitra